rano. Fampahirezana na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana
mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Miarahantsika manao ny hirana fa 580. Hirana 580 amin'ny 445. Fampionana anay sy ho famelana ny helokay. Ary mangataka aminao izay toano amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ho amin'ny fotoko no inonay ny teninao sy ampatanjahanay ny fonay amin'ny sakramenta masina mandra-pahatraranay ny fahasambarana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina Andriamanitra iray marina hatrany taloha indrindra ka mandrakizay. Ataontsika ny hirana 250 ny andininy voalohany ny alohan'ny vatikeny voalohany. Hira 250 ny andininy voalohany. Amen.
roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo sy ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahatelopolo ary ny andiny fahatelo amby dimampolo ka hatramin'ny faharaiky amby enimpolo. Fanjaka voalohany toko fahavalo ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo, ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo ary ny fahafito amby dimampolo ka hatramin'ny faharaiky amby enimpolo. Ny anaran'i Jesosy. Solomona trangana teo anolohan'ny altaran'i Jehova, teo anatrehan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka namela tantanana nanameko lanitra ary nanao hoe: ry Jehova Andriamanitry Israely io, tsy misy Andriamanitra tapaka anao, na ny lanitra ambony na ny tany ambany, izay mitandrina ny fanekenao sy ny famoramponao ho an'ny mpanomponao izay mandeha eo anatrehanao amin'ny folo rehetra. Andriamanitra va dia honona ety an-tany tokoa, ny lanitra ary, ny lanitry ny lanitra aza tsy ombianao. Koa maika fa ity trano natao ity, koa trehny fivavaka sy ny fifonan'ny mpanomponao, Jehova Andriamanitra, mba hohenoinao ny fitarainana sy ny fivavaka izay ataon'ny mpanomponao eto anatrehanao anio, mba hiratany-masonao andro manarina amin'ny trano ity dia mitoerana nolazainao hoe ho ao ny anarako, hihainoanao ny vavaka izay ataon'ny mpanomponao manatrika ity toerana ity. Ary menoy ny fifonan'ny mpanomponao sy ny Israely olonao raha vavaka manatrika ity toerana ity izy, dia mihainoa any an-danitra fihinanao ianao, mihainoa ka mamela helo. Jehova Andriamanitsika ny ho amintsika tahaka ny tamin'ny razantsika, aoka tsy handao na hafoy antsika izy, mba hampanatony ny azo ny fotsika andehanantsika amin'ny lalany rehetra sy hitandremantsika ny lalàna sy ny didiny ary mitsidiny izay nandikiany razantsika. Ary aoka izany teny ny fonafy teto anatrehan'i Jehova izany, ho ao amin'ny Jehova Andriamanitsika andro manalina, mba hanomeza ny ratiny ho ahy mpanompony sy ny Israely olona, araka izay tandrifiny ho azy isan'andro, mba ho fantatry ny firenena rehetra ambony tany fa Jehova no Andriamanitra fa tsy misy afa-tsy izy. Ary aoka ho marina amin'ny Jehova Andriamanitsika ny fonareo, andehananareo amin'ny didiny sy hitandremanareo ny lalany tahaka ny amin'izao amin'izao.
dia noho ny fivavaka mandrinesa ny Andriamanitra Jakobo. Andriamanitra kianay ao tsy nijovy ka jereo ny tafany voaositra ao. Fa nindray andro eo ankianjanao dia tsara noho ny hariva. Aleoko mipetraka eo amin'ny tokona ambaravarany tranon'Andriamanitra toy izay mitoetra ao andainy ny ratsy fanahy. Fa masoandro sy ampiana Jehovan'Andriamanitra. Fahasoavana sy voninahitra no mino Jehova. Tsy aro zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Jehova tompony maro, sambatra izay olona matoky anao. Dia ao isika
hanatona amin'ny fomarina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana. Manana voadio afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy teny voasasa tamin'ny rano madio. Aoka hoazontsika mafy ny fanekena, ny fanantenana mba tsy vononvonana fa matoky la efa nanao ny teny fikasana. Ary aoka isika fifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mahafoy ny fiarahantsika miambina tahaka ny fanaon'ny sasany fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Fa raha minia manota isika rehetra nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanafika noho ny ota itsony fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana ny rehetra izay handany ny fahavalo rehetra kosa. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany dia nanana ranomasino ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: raio, tonga ny fotoana, mankalaza ny zanakao, mankalaza ny zanakanao, araka ny manomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Tahaka ny nanirahinao azy ho amin'izao tontolo izao, no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ny reto no hanamasinako ny tenako mba hanamasinako ny fahamalinanao azy, nefa tsy ho an'ny reto ihany no ankatarako, fa ho an'izay mino ahy koa noho ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary izao koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba hinoana izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray izy tahaka ny maharay antsika, izao ao aminy ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao efa naniraka ahy, sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Raio, tiro mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy, mba hita ny voninahitra nomenao ahy izy, fa efa tia ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Ray marina ho, tsy nahalananao izao tontolo izao, fa izao nahalananao, ary ireto efa nalala, fa ianao no naniraka ahy. Ary efa napahafantatra azy ny anaranao, ary mbola ampahafantariko ihany
mba ho ao aminy ny fitiavana izay ny tia manao ahy ary izao koa ho ao aminy. Ataontsika ny firana fahadimanjato. Firana fahadimanjato. Yeah.
miaraka amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ampiapisika hiaraka anaiky sy anambarany finoantsika. Mino an'Andriamanitra raitsy toa mpanao lavitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokanatontsika izay torotoroana tamin'ny fanahy masina nateriko Maria Virjiny nitsara nanapaka Pôntsiokara nombona tamin'ny azo fijaliana marika analevo midina tany amin'ny fiainantsika nitsara tamin'maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho amin'ny tamotra mipetraka eo ankavan'Andriamanitra raitsy toa ary anome viny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiangonana olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mafizay. Mialohan'ny toroteny dia ataontsika ny hirana fahavalo amin'ny 94. Hirana valo amin'ny 94. Indreny fifalinay, indreny firaviravony fonay, fa hay ianao tsy Andriamanitra lavitra, fa Andriamanitra eto akaikinay, mijoro toy ny havana akaikinay tokoa, ka mahita ny faholianay,
mahita ny fijaliana iny ka manaly izany satria ny asan'ilay ratsy dia ny ampaolo sy ampijaly anay fa ianao kosa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia nanaly izany ka manome anay fiainana mandray anay ho isan'ny zanaka na dia fahavarana azy izay tamin'ny toetra sy ny fomba anay rehetra dia tsy fonao fa tamin'ny alalan'ny batisa masina dia tonga zanako tokoa izay izany misaotra anay sy deranay mianaranao ary misaotra anao fa mahazanaka ianao dia miay anay amin'ny tsipiriany rehetra ianao ka nanome ny fiangonana hitoerana hidinianao aminay hananaranao anay noho ny fitiavanao araka ny teninao tamin'ny Israely fa izay hoe na izany aza dia tsy avelako fotsiny ianao mba hanariko ihany anarinao tokoa izay mba handeha amin'ny lalanao mba handraisanay tokoa ny toetra mahazanaka ka amin'ny anekenay anoavana ianao Andriamanitra ray amin'izany no nananay firaisana tanteraka aminao satria ny rahavanao ny hevitra mampisaraka anay aminao imerika sy ny fahotanay ataovy mino ny fitiavanao ao Jesosy Kristy izay ry Andriamanitra ka nananay tokoa izany firaisana tanteraka aminao izany dia mianono vavakay Andriamanitra mamorafo mamelay eloka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny ten'Andriamanitra anjarantsika ny fialana ity dia araka ny teny fanefa zay efa novidin'ny fileovana raha teo dia ny Efesiana 2 ny andininy 9 kanefa lovakitsika ny Efesiana 2 ny andininy 17 ka hatramin'ny 20. Efesiana 2 ny andininy 17 ka hatramin'ny 20. Toy izao ny vatanteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga izy ka mitovy teny somafaly milaza fihavanana tamin'ireo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky tokoa. Fa izy nananantsika rotota fanatonana amin'ny fanahy iray ho amin'ny iray. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany ray fanjakana amin'ny olona masina sady afonan'Andriamanitra natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy ny fehizoro indrindra. Ao amin'ny rafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo ary eo aminy no miaraka olona toy ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ray masina manamasinana eo fahamarinana ny telonao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Inona moa ny fandraisan'Andriamanitra amiko? Inona ny fandraisanao aminy? Io no fanontaniana mipetraka. Moa misy tokony ho fifandraisana ve amiko sy Andriamanitra? Valiteny voalohany dia mety ho valiteny nahate kilazany hoe moa misy va Andriamanitra ka ny resaka fifandraisana aminy inona no azo ambara? Tsy misy. Ny valiteny anankiray izay mety tsy ho lavitra dia milaza ny hoe ahaka zany Andriamanitra zany eny lavitra any an-danitra any any izy ary raha mahafantatra izy
dia Andriamanitra masika, Andriamanitra mpikapoka, Andriamanitra tsy azo vazovazina ka dia ataovana mpitsara mpanameloka. Zay no andrasan'ny olona sasany atsika. Zany hoe raha lazana tsotra Andriamanitra lavitra sarotra ifandraisana. Ka io no nahatonga ilay poety frantsay Jacques Prévert rehefa nanoratra ilay poésie anankiray hoe Pater Noster, zany hoe notre Père, dia ho indrindra izy tamin'izay: notre Père qui est aux cieux, restez-y et nous resterons sur la terre. Elanelana lavitra, jabona manelanelana. Io no alalan'ny olona sasany azy ny amin'ny atao hoe mifanina kono ny olona saremana. Mbola mety misy valiteny hafa koa, dia izay valiteny atao valiteny mpivavahana indray angato, dia amin'izany dia aseho koa fa Andriamanitra dia tsy hafo zany fa mety ilay Andriamanitra avy any ambonitsika any ka azo atonina ihany ndraindray, azo mifampiresahana ihany fa mila fomba. Dia tsy hafa fa io ndraindray no ataondreo karazana mpanao magie na karazana devin isan-karazana, ka atao izy ireo ihany no mahalala ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izy ireo ihany ka mila mpanelanelana fa tsy misy zavatra hafa azonao atao afa-tsy ireo inisie ihany no afaka manatona an'Andriamanitra, mahalala ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe tsy misy toerana ifakaitanao sy ifandraisanao aminy fa olombitsy no mety mahay zany sy mahalala izany. Ny epistily ho an'ny Efesianina anjarantsika nefa dia toa milaza zavatra mifanohitra amin'izany, fa izay ambarany indrindra dia toa misy fiarahamonina amin'ny olona sy Andriamanitra. Misy fiarahamonina amin'ny olona sy Andriamanitra, ka zay nolazaindreo teo aloha dia toa zavatra tsy mitombona loatra rehefa ny apôstôly Paoly no milaza azy ao amin'ny epistily ho an'ny Efesiana. Raha jerena dia ny ambaran'ny apôstôly Paoly indrindra dia raha izy no milaza azy dia mitory an'i Kristy vohomby tamin'ny azo fijaliana. Zay no mission nomeny Paoly ny tenany raha izy no milaza azy. Zay no définition omen'ny apôstôly Paoly ny asany raha izy no milaza azy mitory an'i Kristy vohomby tamin'ny azo fijaliana. Izay mba hanananareo fihavanana amin'Andriamanitra indray. Io no lazain'ny apôstôly raha miresaka ny mission izy. Ary amin'izany dia asehon'ny apôstôly sy ampianariny indrindra fa ny olombelona rehetra zay efa lasa lavitra ka mijery an'Andriamanitra tahaka izay voalaza teo aloha ireo dia antsoina kosa ankehitriny hitodika amin'Andriamanitra fa vonona mandray izy. Antsoina kosa hitodika amin'Andriamanitra fa tsy izay no heveranao azy no fomba n'Andriamanitra fa hafa noho izany izy. Amin'izany dia toa asehon'ny apôstôly fa toa misy karazana prosesisy tokony tsy maintsy narahana. Ny zavatra voalohany asehon'ny apôstôly amin'izany dia
ny antsony filazantsara, ny antsony filazantsara zay miantso anao izay avy any velany tonga ao anatiny. Ifandresan'ny pastor marina ny atao hoe eklesia zay ho atsika de teny haitsika fa raindray midikany manahirana. Ino midikan'izany eklesia zany? Teny hoe eklesia dia teny mitambatra reo dia misy particule atao hoe ek na ex zay mahazatra atsika, ary ny verba kaleny kaleno arak'izay mahazatra ho an'izay nanao grika dia ireo mieritrikaloha reo ny anankiray dia midika hoe miantso ary miely dia fantatsika hoe ino exa zao zany hoe efa nivelany raha tsymiteny atsika hoe exa militaire tsy militaire ntsony izy zany fa taloha izy no miaramila fa zao izy tsy izy tsony zany hoe ivelany ilay corporation izy dia io zany no atsona hoe fiangonana dia ianao zay tao ivelany fanjakan'Andriamanitra no Andriamanitra no miantso anao ndray ko ao anatiny. Ary io dia tsy hafa fa nandrikana ny teny zay ilazan'Andriamanitra ny zanak'Israely hoe ny oloko, ny ilazan'Andriamanitra ny Israely hoe ny voantsony dia ny ilazana ny fiangonana. Io no ilazany azy ao hoe lazao ny fiangonana hoe dia raha milaza izany Andriamanitra dia ny verbe hébreu kaal no ampiasany zany hoe nantsony io atao hoe fiangonana. Ka dia tsy misy fiangonana raha tsy misy ny feon'ny filazantsara ny antso. Ary ino no antso ny feon'ny filazantsara? Ny antso ny feon'ny filazantsara dia milaza aminao ny taonanao kibebaka, milaza aminao hoe ianao iny mitodia fa iny lalana lehanao iny ane lalana mahafaty, iny lalana lehanao iny ane mitondranao any amin'ny fahaverezany ka mitodia miverena io no tena hevitry hoe fibebana. Tsy maintsy miainga avy amin'ny antsony filazantsara ka mitondra fibebana tanteraka zany hoe fiverenan-dalana, fialana amin'izay zavatra nahazatra ka mety mahafaty ka handraisanao, hidiranao amin'ilay lalana vaovao zay soroitin'Andriamanitra ao anao dia lalam-piainana, lalana mitondra amin'ny fiainana. Ka raha ny filazantsara ny jaona no milaza azy dia io ilay fomba nataon'Andriamanitra nanalanao avy eo amin'ny aizina ka namindranao amin'ny mazava, nanalanao avy eo amin'ny fahafatesana ka namindranao ho amin'ny tena fiainana, nanalanao tao amin'ny mahafahavalo tanteraka ka nametraka anao ho zanaka. Io no zavatra voalohany nataon'Andriamanitra. Io lay antsotsika niteranao hoe fa ny fahasoavana ireny ihany. Tsy misy asako, tsy misy asanao fa tena asan'Andriamanitra maimaimpona ka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia niantso anao izy hiverina avaminy, niantso anao izy handray izany fahasoavana izany ka maimaimpona ko anao zany, maimaimpona tonga zanaka. Ary izany fahasoavana izany dia nomenanao maimaimpona kanefa koa ity toetran'Andriamanitra tsy mba manery anao izy, tsy mba manery anao izy fa manolotra anao izy, fa ianao kosa no mandray izany amin'ny alalan'ny finoana. Ka amintsika luteranina dia tonga ilazana ny amin'ny hoe sola fide na ny finoana ileriana. Raha mamaritra azy amin'ny fomba tsotra ny atao hoe finoana dia tsy hafa fa ny finoana dia ilay tanana hoety mandray ny fahasoavan'Andriamanitra zay natolo ho anao. Ka amin'ny andrenesanao ny filazantsara dia
manapa-kevitra ianao handray fanananao. Ho fanananao. Io lay ampianarin'ny Lutera mantsony hoe pronobis, ho antsika. Inona no ho antsika? Dia tsy hafa fa lay fahasoavan'Andriamanitra ny asany manontolo. Izy midina ka manompo ahy mba hananako fiainana, hananako anjara ho aminy. Tsy ho veny lazana tamin'ny Petera rehefa midina ambany izy ka nanasany tompony. Tsy nanaiky Petera, tsy tompoko, tsy anao mihitsy nandray tombotra. Ho Jesosy, tsy raha tsy manaiky ho tompoky ianao amin'ny anasako sy anadiovako anao, dia tsy hanana anjara tamika anao. Io no tsy maintsy ialantsika amin'ny firehareana, fa indraindray Andriamanitra zao everitsika famalenika isika no manao zay tiantsika atao aminy, satria isika mieritreritra fa isika no manompo azy. Aza dino fa tsy misy na inona ao anao raha tsy nanaiky ho tompoiny ianao mba halaivan-tsaina ane zany fitiavan'izany. Tanterahany Jesosy tamin'ny tenany ny hoe izay lehibe no manompo, fa tsy taraky ny amin'izao tontolo izao ka lehibe mampanompo, mampahory, mampijaly, fa ny azy izy tenany no midina ka manompo. Amin'ny alalan'izany dia tena tonga havan'Andriamanitra akaiky ianao amin'ny anekenao, ka eto dia tsy hafa fa misy karazana processus de naturalisation raha lazaina amin'ny fitenitsika ankehitriny nataon'Andriamanitra, dia ianao lay tsy ao anatin'ny citoyen lanitra ho ny fomba fitenin'ny olona, dia amin'ny alalan'ny zany processus de naturalisation zany dia tonga olony ny fanjakan'ny lanitra ianao amin'ny alalan'ny batisa, zay andraisanao tokoa ny fiovana tanteraka fa andraisanao fahavelomana tamin'ny alalan'ny nahafatesanao ka miarahanao tsangana tamin'ny Kristy. Io ny batisa, ary ny batisa no mahamambo ny fiangonana. Resaka mambo ny fiangonana dia ny fiangonan'Andriamanitra zany. Amin'ny alalan'ny batisa dia tonga fianakavian'Andriamanitra ianao. Ka dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianao fa tompotany mpiray fanjakana amin'ny olona masina. Lasa mpiray fanjakana amin'ny olona masina ianao. Ary raha mpiray fanjakana amin'ny olona masina ianao dia misy koa devoir, satria tonga zanak'Andriamanitra ianao dia mitoetra ny rainao sy ny fomba ny rainao, io koa no tsy maintsy toetranao. Ka amin'izany dia zay lazain'i Jesosy, le olona ao anatin'ny fanjakana dia mandray ny lalàn'izany fanjakana izany. Ka hitatsika raha vao tonga Jesosy nanao ny asany amin'ny Mateo, dia Mateo 5:1 lay antsonone mpandinika hoe lalàm-pandrenan'ny fanjakana lanitra na constitution ny fanjakana lanitra. Ary inona ny zavatra lehibe lazain'i Jesosy io? Dia manazavany amin'ny lalàny zany fanjakana zany izy. Zany lalàny fanjakana zany dia azo fitinina amin'ilay lazain'i Jesosy ao Mateo 5:2 hoe zao ny fotoana ny didy sy ny lalàna rehetra, tiavan'ny Tompo Andriamanitra ao fonao rehetra sy sainao rehetra, ary ny anankiray zay mitovy aminy tiavany namanao tahaka ny tenana. Io no lalàna lazain'i Jesosy. Io no mamely sy mametona ny lalàna fanjakana lanitra. Io no lazain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina 5 koa ny 7:20, dia ny hoe io no lalàna mifehy ny fanjakana lanitra. Raha ny fiangonana fanjakana lanitra anao, raha ny fiangonana an'Andriamanitra, ny zavatra hita indraindray dia ny fitiavana an'Andriamanitra aseho, fa ny fahakahalanany namana ariary. Ka
tsy gaga isika fa ndraindray jentilisa mitsara antsika kristiana satria ilay tena lalàny fanjakany lanitra tsy mitoetra ka mora fantatra fa hay tsy izy fa sandoka ihany. Hay tsy izy fa sandoka ihany. Raha na ohatra dia ohatra tsy dia tsara ty ataoko tika nefa milaza raha ihany fototraotra'izay no resako azy fonga indray tahaka ny jihadista ndraisina ho nationalité belge izy na frantsay kanjo fa izy reto mivadika dizy ihany reny na tao anatiny dia ratsy le ohatra tsy dia tsara kanefa dinio fa tsy lavitra ny ataontsika dinio fa tsy lavitra ny fomba ratsitsika atao fiangonana rehefa manao ny ataontsika izay isika kanefa ianao dia natsara n'Andriamanitra olony tsy olony tsy vahiny sy mpivahiny ntsony ianao zany hoe tsy olony ivelan'ny fanjakana ntsony naturalisé tena zanak'Andriamanitra ianao tena ono anatin'ny citoyen lavitra ho ny fomba fitenin'ny olona zany ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra zany dia eo nilazan'ny apôstôly azeto hoe natsangana teo ambony fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy ny fehizoro indrindra tsy mba voafehy Jesosy ilay fehizoro ny fehy fa renina mivilavila mety enjera ndayindray tsy mipetraka amin'ny fanorenana fa zavakafa natao. Io mitenenan'ny apôstôly Paoly aoka ny olona rehetra samy andika sy eritreritra izay ahorony fa tahaka ny mpitamarika mahay ny apôstôly nanaovako ny fanorenana fa ny tsirairay aoka andika izay ahorony ao na ho tena vatry tsara na ahorony ao na ho volamena nataony ao na ho bozaka koa azy nenao olona manorona fiangonana ekolozy izy manao hoana ny eritreretana mba hanahoana izany fiangonana izany inona no andinianao azy ho tena mission anao eto sady mieritreritra fa tsy ka misy ny luterana zay luterana tsy dia misy dikany fa misy dikany dia mihatsapanao fa tena an Jesosy ity fiangonana ity ary ianao anatin'ny citoyen Jesosy aony ka anjaranao devoiranao ny manaraka koa izay lazainy Jesosy eo mba hitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny toko ho tempolo masina azadiny ny tempolo masina resahana eto izany dia tena ilay lazany apôstôly Paoly hoe tsy izaho tsy novelona fa Kristy novelona velonao ny Jesosy ianao tsirairay avy eto velonao ve Jesosy miasao ve izy fa raha velonao ampoko sy amponao izy velona amin'ny fiainako sy ny fiainanao izy fa efa maty ny zavatra taloha fa Kristy novelona dia tsy maintsy vokatra tsara ny lalàny fanjakan'ny lanitra eo aminao dia ny fitiavanao an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sainao rehetra fanahinao rehetra ary ny fitiavanao ny namanao ho tahaka ny tenanao raha izany ry citoyen lanitra dia izao ho fifaliana ho fifaliana anao tongavan'ny olona hiditra eto amin'ity fiangonana ity isaky ny fotoana tsy ho kivikivy misatra izy miala avy any an-tranony fa hofaly izy hifankahita amin'ny raha lasy ny anabavy rehetra heriny amin'izay fijaliany sy fahoriany mandritry ny herinandro ny fahasahiranany ny stress ny zavamaro mahazo samia mandritry ny herinandro tonga eto izy miala avy makahery hoentiny mandeha indray hiatrika ny manaraka fa io no mahasanaka Andriamanitra antsika koa io no mahasitoyan ny lanitra antsika dia isika men'Andriamanitra
an'izany adidy zany satria zanany isika zany ianareo etitolozy zanany t'Andriamanitra efa noraisiny zanany tamin'ny batisa masina efa nampidiriny ao anatin'ny fanjakany tena olony ka omeny ianao ny fanahy masina fonenan'Andriamanitra ny fanahy omeny ianao ny fanahy masina hampianatra hitaritarina hananatra hanome hery mba hahatonga anao ny tena mpiara-miasa amin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana fa hiteny tahak'ny apôstôly ko ianao hoe fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izakay voninahitra ny man'Andriamanitra raisy zany ka fanahy masina sy azy hatramy tamin'indrindra ka azy aritra manitra zay raisy ny fitahiny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo fitiavan'Andriamanitra ray ifiraisana sy ny fiangonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao komandraka zay amen. Iarahantsika manao ny fihirana faharoa amby enimpolo sy efajato. Fihirana faharoa amby enimpolo sy efajato. Yeah.
satria ny zavatra rehetra amasin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka dia aoka isika hiara-mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Andriamanitra tomporanay any an-danitro, misotranao izay efa ianao nanangana ny fiangonana kristiana eran'ny tany amin'ny fanahinao masina poanao, ka mahatonga azy ho tempolom-panahy sy vaty velona miorina eo ambony fehizoro dia Jesosy Kristy. Ko mangataka ny famoram-ponao lehibe Israely, jereo amin'ny fahasoavanao ny fiangonanao eto any amin'ny tany razanay, ary amreno amin'ny finoanan'i Jesosy izy, ka aoka ambinina ny asa-pamonjena ataon'ny fanahinao amin'ny alalany ity fiangonana izay naorinao ity koa, izay hatokanay izao mba ho voninahitrao. Da io ny fitoriana ny teninao eto amin'ity fiangonana ity, mba hore mazava sy madio izy, ka aoka ny fanahinao ny fomba azy, mba ho famoazana ny matory sy ho famahana ny mpifatitra, dia ho fampandrosoana ny fahafinaretana ho an'ny foniny mino rehetra ny voan'ny teny izay toriana eto amin'ity fiangonana itontolozy ity. Aoka ampiasaina marina araka ny teninao sakramenta masina, da io izay atao batisa eto na kely na lehibe, da io ny mpandray ny fanasana tompo rehetra manatona ny latabatra ao eto amin'ity fiangonana ity. Aoka ho fiangonana ivavahan'ny olonao tokoa ity fiangonana ity, ary enoy ny hataka sy ny fitarainana rehetra izay ataony manetry tena mba amin'ny fisaorana sy liderana rehetra atao eto ho anao. Ko mba omeo mpitandrina sy mpampianatra mahatoko mandraka rivo ity fiangonana ity, ary eo misy vokatra ny asa ataony. Jereo ary tario ny fanahinao masina ny fonay mba ho sitraky tokoa, sitraky ny mino rehetra ny tonga iainy ny tenin'ny fahasoavanao izay ambaran'ny filazanatsaranao eto amin'ity fiangonana ity. Ry Andriamanitra tompo, ampandrosoy aminay ny teninao, ka aoka izany ho velonao amponay, hitarika anay amin'ny fanarahanay rehetra sy amin'ny lalakalehanay rehetra. Ta io mitaninay sy ny vahoaka rehetra na eto Frantsa na ny any Madagasikara, da io ny manam-pahefana rehetra sy ny mpanapaka rehetra, mampinoana sy manam-pizay olo rehetra izay olona efa mbavahoana ny fahafatesana. Ary efa tonga ny fotoana ialanay sasatra, dia aokako eo ampelantananao ny fanahinay, ka rehefa tonga ny andro farany dia mba hatsangano amin'ny fahasambarana izay ka raisy-ponina any aminao amin'ny Jerosalema vaovao tanànanao mandrakizay izay tsy mba misy tempoly, fa ianao tompo Andriamanitra tsy toa sy ny zanak'ondro ny tempoliny. Enoy ny atakay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meonay io izay anasazanay, mamelana erikay, tahaka ny namelana izay mirika taminay. Raha izay mitondranay amin'ny fakapanahy, manafaranay ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Zao dia ambarako fa ity fiangonana Luterana Malagasy eto Toulouse, miray amin'ny synodam-pahatan'ny fiangonana Luterana Malagasy aty Eropa, dia voatokana sy no amasinina ho voninahitran'Andriamanitra ho fampandrosoana ny olony amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina. Fiadanana ne ho amin'ity fiangonana ity, fiadanana ne ho amin'ny mino rehetra izay atao anatiny. Amen.
dia tonga amin'ny filazan-draharaha isika amin'izao forasivy-taona izao. Solotena ny komiten'ny filevana eto Marseille tena ko mandray fitenenana mitondra ny fisaorana feno an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika alohan'ny fiangonana, nahafahana nahatanteraka sy nahatotosa ny fikasana rehetra ka nahavoatokana izao fiangonana luterana malagasy eto Toulouse izao. Fiangonana fiasana mahomby eo ampelantanan'Andriamanitra tokoa ny izao fiangonana izay naoriny eto anio izao, ary hitombo finoana, hitombo fahamasinana ny tsiraray avy ato amin'ity fiangonana ity. Iarahaba sy mankasitraka ary amin'izany indrindra no iarabana tokoa ireto ray aman-drenitsika eto izay tonga nanatotosa ary nanao izao asan'Andriamanitra teto izao ho amin'ny fampitsahoana izao fiangonana izao. Iarahaba ny filohan'ny synodam-paritany ny FLME dia ny docteur Aviastady Rakotondrazaka pastora izany izay nitarika antsika tamin'ity andron'io ity. Iarahaba président, iarahaba tompo natrarika izao fanokanana izao, saotra indrindra tompo amin'ny mpandavoriana rehetra amin'izay rehetra natao, ary ho fampandrosoana tokoa izao asan'ny synodam-paritany izao ka nahazoantsika iray fiangonana eto amin'ny synodam-paritany Eropa ity. Dia ny tombony mbola nafirenao sy ny ankonanao amin'ny fanatanterahana ny adidy maro sy masina amin'ny izao synodam-paritany FLME izao. Ao koa ny pastora Andrenal John Germain izay tonga anotrona antsika koa amin'izao alahady izao, izay toniany fifilina nasionaly. Eto ao pastora Andrenal John Germain toniany fifilina nasionaly avy any Madagasikara izay tonga mamangy antsika isa-taona dia amintsika fotoana toy izao. Mamangy ny fifilina moa ny tena atondia, kanefa dia tafaraka zava-tsoa izay men'Andriamanitra antsika dia tratra izao andro fanokanana izao koa izy ka dia tsy nisalasala tonga soa eto aminay koa tompo dia misaotra indrindra amin'ny teny rehetra izay nafafy tamin'ny famangiana rehetra izay natao hatramin'ny omaly, ary dia mbola tratra izao andro fanokanana anio izao manome voninahitra an'Andriamanitra miaraka aminay eto, fa tena fifaliana ho anay tokoa izao fahatongavanao sy ny fanatreana zao. Dia misaotra indrindra tompo, fiatana tompony eo aminao sy ny amponanao. Iarahaba ny pastora ray aman-dreny mpiara-miasa eto amin'ity filevana Marseille ity, dia ao ny pastora Flavien Volatongo izay fiandraikitra rano ny fitandremana ao Marseille. Asa tsangatsika izy satria eto mbola misy atsika Toulouse mety tsy mahafantatra azy. Eto iarahaba pastora amin'ny izao andron'io izao, fa izao tokoa mbola isy ny tantara rehefa avy eo izay hoentin'ny pastora ray aman-dreny Kotomay-Peloava. Pastora ray aman-dreny izao no tonga teto miaraka tamintsika teto voalohany indrindra nanorona izao fiaraha-mivavaka teto Toulouse fa izay, ka dia ataotsika fa manana ray aman-dreny koa sika izay nanana ny finoana sy ny fahasahina lehibe izay nentina
ka natanteraka tokoa ankehitriny izany fiaraham-bavaka izany ho tonga fiangonana ankehitriny. Ny misaotra indrindra tompoko amin'izay rehetra fandavatena, amin'izay rehetra asasarana, amin'izay rehetra fitondrana am-bavaka koa izao fiaraham-bavaka tetolozy ary atonga azo fiangonana izao, ary mitay tompoko koa amin'ny an'izay ampamanandraikitra zay ataonao sy ampitanao koa eo amin'ny fitandremana. Misaotra indrindra tompoko ho aminao koa. Ya, ao ny pastora Ray Aman-dreny izay miahy atsika aty amin'ny fitandremana Montpellier, izay tsy zoviana amintsika intsony pastora Raketo angamba mety mbola misy tsy mahalala koa dia alao atsakantsika dia izy ny pastora izay naikitra amin'ny fitandremana Montpellier izay misy antsika eto Toulouse zany, misy ny fiangonana Montpellier sy fiangonana Toulouse. Ka dia izy ny Ray Aman-dreny izay miahy atsika eto dia misaotra indrindra pastora ary miarahaba koa amin'izay rehetra fandavarahina ny asan'Andriamanitra izay nataonao fa tsy nitaraitana miepaka tokoa ianao ka mifanatanterahana ny asa sy aman-draikitra, indrindra atonga izao fiaraham-bavaka izao koa no ny asa rehetra ary taiza sy nampianatra izao fiaraham-bavaka tetolozy ka tonga amin'izao androm-pahakanana izao dia miarahaba toa ka miaraham-pahakanana ary voatokana koa ny fiangonana ankehitriny. Ka dia misaotra ny tompo, misaotra anao Ray Aman-dreny pastora izay taiza sy manabe izao fiangonana izao. Andriamanitra ny fombanao sy tahy anao sy